Salamadolo androany isika de ndondrera hiresaka ny tranga nampalahelo izay sady nahagaga moa ity tranga izay niseho itya satria nisy lehilahy iray izay natao mariazy no misy nitifitra teo ampanaovana ny lanonana tany ihositanya ny sabotsy lasa teo iny mbola tsy fantatra mazava moa no tena antony nahatonga an'izay fitifirana izay ka ny pitsipitsy no mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza diny ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa isan'andro eto tsy ampendela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary familony dirantsika amin'ny pitsipitsy no mahakasika an'izay resaka fitifiran'olona atao anatin'ny mariage zay dia andao ho resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto matetika isika malagasy dia mitaraina amin'ny afitsoko ny délestage lava sy ny tsy fahampiny angovo izay manodina ny herinaratra ny jirama ka miteraka fatinjiro lava reny izay tsy misy to azy tato ato zay nefa tadidio fa misy ireo karazana angovo izay azo avaozina misa 5 be zao azo trandrahana tsara raha ho an'ny Madagasikara manokana izany tsy iza moa ireo karazana angovo azo avaozina ireo fa ireto manaraka ireto ny angovo azo avy amin'ny masoandro ny angovo azo avy amin'ny rivotra ny angovo hydraulique izany hoe azo avy amin'ny rano ny angovo biomasse izany hoe angovo azo avy amin'ny hazo ny zavamaniry ny fako avy amin'ny fambolena ny fako avy ao an-dakozia ary ny géothermie izany hoe angovo azo avy amin'ny tany mihena be ny fandaniana amin'ny fisitrahana ny angovo aoriany fametrahana ireo fitaovana ireo tsy mandoto tontolo iainana intsony ny fampiasana azy ireo ary maharitra ny fisitrahana any angovo izay azo avy amin'ireo rehetra ireo andrasana araka izany ny fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana manoloana an'ireo izay angovo azo avaozina ireo mba hialana amin'izao resaka olana délestage lava reny izay mampitaraina ny besiny maro tato ato izao orinasa Telma indray dia niova anarana izy tamin'iny andro ny omaly iny IAS no anarana ny solon'ny Telma Madagasikara manomboka izao hiova io anarana io araka izany hipetraka amin'ny findain'olona rehetra mampiasa ny tambazotra Telma raha ho an'i Madagasikara tsy hoela izany manoloana izay fiovana anarana izay moa dia aingane mba hitondra zavatsoa sy tombotsoa ho an'ny vahoaka izay mampiasa an'izany tambazotra Telma izany izay fiovana anarana izay fa tsy sanatria kory voamaika hanapitrotraka noho ny teo aloha any amin'ny faritra ny Sofia indray any Befandriana Avaratra niteraka resabe tao amin'ny Facebook tao moa ilay hoe Befandriana Avaratra dia tanàna maty nanaitra ny ambopony zanaky ny distriktan'ny Befandriana Avaratra nanafitovina azy ireo ny filazana miendrika fanontaniana izay napetraky ny tovavy mitondra anarana hoe zanaka tsy mety tao amin'ny tambazotra tsirasira Facebook tao tamin'ity herinandro ity vitsy no tena namaly ampahatsorana sy fahadiovam-po fa ny torabato nanompa ary naniratsira azy ny ankamaroan'ny olona avy any Befandriana Avaratra ary tsy mbola vita hatramin'izao ny farany herinandro teo no namoaka ity sary ity miaraka amin'io fantaniana io ilay tovavy tanjona ny mba hanerana ny tompona andraikitra sy ny mponina ao an-toerana mba samy tonga saina amin'ny tombotsoan'ny tanàna ataon'olona fanangonan-karena mivezivezy ny fiara camion mivoaka avy any mitatitra ny chrome kanefa tsy tataratra ny tamberim-bidy sy tamberin'andraikitra avy amin'ny orinasa izay mpitrandraka an'izany any an-toerana any ampany ihany io fa anisan'ny distrikta tara eo amin'ny sehatry ny fandrosoana ny distriktany Befandriana Avaratra raha ampitahaina amin'ny distrikta 7 izay mandrafitra ny faritra Sofia ka tokony hitambatra hikandoha sy hiara-entana hifanampy ho an'ny tombotsoan'ny tanàna ny manampahaizana ny manampahefana ny mpanao politika ny mponina rehetra ao amin'izay Befandriana Avaratra izay mba hampandroso izay tanànan'izy ireo izay fa tsy sanatria kory raha vao nametraka fantaniana miendrika an'izay filazana ny zavamisy any Befandriana Avaratra izay ity tovavy ity
ka iny fa tezitra avokoa ireo rehetra izay marivo saina manoloana an'izay fanontaniana izay napetrany izay. Andrasantsika manomboka eto araka izany ny ambompony ireo mponina avy ao Befandriana Avaratra izay satria Befandriana Avaratra izay dia isany tanàna izay be mponina avaram-pianarana ary tsy vitsy amin'ny mponina avy ao Befandriana Avaratra izay no olom-pirenena ambony amin'izao fotoana izao fa mbola tsy hita mazava tsara ny tena fandraisana andraikitra izy ireo manoloana an'izay tanàna izay niavian'izy ireo izay. Mbola any amin'iny faritra Sofia ny hatrany RN31 izay mampitohy any Antsohibealanana feno ny fepetra ahafahana manomboka ny fanamboarana azy izay hatao goudron izany lalana RN31 izany. Efa eny an-kianja ny orinasa sy ny fitaovana rehetra hanamboarana manontolo ny lalam-pirenena faha 130 izay mampifandray any distrikany Antsohi sy Bealanana. Lalana mirefy 12 kilometatra no hatao tara na goudron, mahatratra 7 metatra ny halavany ary havaozina sy atao manaraka ny fenitra ny tetezana misa 430. Nidina ifoto ny ministry ny asa vaventy sy ny ministry mpiahy ny faritra Sofia miaraka tamin'ireo parlementera sy gouvernora ny faritra Sofia, ny prefet ary ny tompon'andraikitra ara-panjakana maro izay nanaramaso ny fomba fiasan'ny orinasa. Nomena toromarika ny orinasa mba hanarina haingana ireo lalan-dratsy mampanahirana rehefa fotoam-pahavaratra na point noir mba tsy hisiany fahatapahana ary no hamafisina ny tokony hanajana ny fomban-tany sy fanajana ny tontolo iainana ary ny fiarahamonina eny fotony. Marihina fa 3 taona ny fanamboarana ity lalana ity ary tsisy fahatapahana mandritra izany ho famahana ny fahasahiranam-bahoaka. Matoky sy manantena araka izany ny vahoaka izay manodidina ny lalam-pirenena faha 130 iny indrindra fa ny vahoaka ny Bealanana sy ny Antsohi izay mampiasa an'iny lalana iny amin'izao fotoana izao fa ho afa-pahasahiranana afaka fotoana fohy manoloana ny fahavitany izay lalana RN31 izay. Ndao amin'izay ho resahana amintsika ny zavanitranga tany Hositany izay nisy lehilahy iray nisy nitifitra teo ampanaovana lanonana tamin'ny mariaziny ny asabotsy lasa teo iny. Tsy fantatra moa ny olona izay navandoza fa avy any ivelany nitifitra nahazo azy. Vokatra izay dia maratra mafy izy ary efa manaraka fitsaboana any amin'ny hôpitaly moa izy amin'izao fotoana izao fa isaoran'Andriamanitra aloha mbola tsy maty foamanaina ity lehilahy izay voatifitra nandritra ny mariaziny ity. Mety holonilony amin'ny fiainana andavanandro na ihany koa alaheliny toerana angambany no nahatonga an'ity ranamana ity izay voatifitra teo ampanaovana any mariaziny ity. Ka tsara ihany raha hanaovana fanadihadiana lalina ny amin'ny ity mahakasika fitifirana an'ity ranamana ity izay teo ampanaovana mariaziny tany Hosy ity tamin'ny sabotsy lasa teo izay. Tranga tsy mbola fahita ny tahaka an'izao raha tsy tany anaty filma ihany angambany no nahitana an'izay hoe misy mitifitra teo ampanaovana mariazy izay. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadiny ny milaiky ny videontsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa isan'andro eto. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.